misy voka-pifidianana zavatra niseho tany Toliara raha ny vaovaonay azonay farany dia ohatran'ny zavatra ndredreza tany Toliara tany afaka namarina an'izay ho ianao fa amin'izao fotoana izao a mihinanao ny fitenenana raha ohatra ianao a maheno anay a ny zavatra miseho any Toliara any amin'izao fotoana izao. Ya avaty Toliara ny vokatra vonjy maika aloha zany amin'ireo birao fandatsaham-bato izay notsidihana amin'ny ankapobeny a dia azo lazaina hoe mitarika ny candidat Camille Vital. Birao-pifidianana anankiray izay hita hatramin'ny farany ny fandatsaham-bato tao amin'ny birao-pifidianana Fokontany Tanambao 1 dia nahitana mpifidy voasoratra anarana misa 230 na 1032. Ny mpifidy tonga nandatsabato izany hoe nanatanteraka ny adidiny tamin'io dia misa 720 Nisan'ny vato fotsy sy tsy manan-kery dia misa 920. Toy izao kosa ary ny vato azon'ireo candidat atao hoe dimy voalohany zany a araka ny fahansana hita masina trehana. Camille Vital nahazo vato 420. Ny candidat manaraka candidat faharoa dia ny candidat ny candidat Robinson azafady nahazo vato 420. Ny candidat Rajonarmampianina nahazo vato 520. Ny candidat Sara Jorge nahazo 420 ary ny candidat Adso Andrena Ravelo nahazo 420 ihany koa. Maromaro ihany ny birao-pifidianana izay niazahana mitsidihana fa raha ny zava-nitranga taty an-drenivohitra Toliara dia nisy ny karazana feo atao hoe ny ely ihany tahaka ny hoe firetan'ny birao fandatsaham-bato teny amin'ny Fokontany Tsenenge izay rehefa namarinina dia diso tanteraka izany zavatra izany. Nisy ihany koa vao takariva io farany teo ny atao hoe firetana trano anankiray amin'ny lalana mihazo ny Université any Manday dia izay voalaza moa taty an-toerana fa misy andraisana fifidianana no amarinina teny an-toerana zany io hariva io dia hita fa toeram-pivarotana anankiray natokany araka ny filaza azy aty an-toerana noho ny rehetra ary tsy tao an-tokantrano ny tompotrano rehetrarehetra ka dia mifameno ao zany rehetrarehetra izany. Amin'ny ankapobeny raha iverenana ny tontolo androandroany dia azo lazaina fa nilamina amin'ny ankapobeny ny fizotra ny fifidianana teto Toliara. Ankoatra ny indrokely madinidinika iraisana amin'ny eran'i Madagasikara tahaka ny listim-pifidianana, ny kara-pifidianana sy izay olana makasika ny listra izay ary toy izay ihany koa ny zava-nitranga tato anatin'ny faritra Atsimo Andrefana, tany Benenitra sy tany Beza. Ny tany Beza moa dia nisy ilay voalaza fa fakana ankeriny ny olona tokony hamoa ny birao fandatsaham-bato anankiray. Ny tany Benenitra ihany koa nahafatesana olona anankiray ary dia efa nisy apetrana raisina mifandraiky amin'izany mba ahafahana mampizotra ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Atreto ny eto an-drenivohitry Toliara, an-drenivohitry ny Masoandro dia mbola tsy misy miroro ny olona araka ny fomba fiteny aty amin'ity faritra ity fa samy manaraka akaiky ny fizotran'izay fifidianana izay ary azo lazaina amin'ny ankapobeny ny zava-misy hita maso sy natrehana fa navitrika tsy araka izay nanapozana azy ny mpifidy tonga nanateraka ny adidiny taty Toliara. Izay no azo ambara avy aty an-drenivohitry ny Masoandro aty Toliara. Toliara tsy miroro ho Antananarivo, Madagasikara Televiziona, Akorondrano anareo.